Anomboka rahampitso ny fampelezan-kevitra tsy mbola misy ny toerana manokana natao amin'ny fametahana peta-drindrina eny anivon'ny fokontany. Sahirana amin'ny fitadiavana toerana sy ny tableau de propagande izay mirefy 10 metatra raha kely indrindra eo anivon'ny fokontany. Takiany lalàna nanokafan'ny candidat Kanty han'ny banky anarahamaso ny vola ampiasaina amin'ny propagande ny samy fininy. Mitaky ny andoavan'ny candidat droit d'auteur ihany koa ny etsy anivon'ny OMDA ho an'ireo candidat mampiasa artiste eny isanjato ny teti-bolan'ny candidat ho an'ny artiste izany. Pakakeriny iray sy mpanafika amin'ny tapediana enina ny sary zandarmeriam-pirenena ka zandariny iray amin'izy ireo. Mbola mitoy ny fikarohana naman'izy ireo. Isan'ny nampitondra faisana toerana maro teto Antananarivo sy ny manodidina ireo tratra ireto. Ary farany, milaza ny tsy mbola manana vaovao momba izay zava-nitranga tany Kenya ny ministera ny raharaham-bahiny malagasy na dia resiheno aza hoe misy malagasy maratra noho ny fanafian'ny mpampirora ny toeram-piantsenana iray any an-toerana. Good ride andramo fa tsy ho maty antoka ianao. Good ride pneu tsara kalitao mampilamina ny dy mety amin'ny karazan-dalana rehetra. Goudron lalatany lalana be vatovato misy amin'ny rehefa izay ilainao. Ho an'ny fiaratsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary. Minibus sprinter manomboka amin'ny 2,5 alina sy 1 ariary. Fiara vaventy manomboka amin'ny 7 alina sy 3 ariary. Hitanao manderana Madagasikara Antananarivo Tekno Neus Center 67 hectares. Good ride mandeha am-pilaminana. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy tonga sao tanatin'ny fampalalam-baovao ny Kola FM sy ny Kola TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Pakakeriny iray sy mpanao fanafiana amin'ny tapiadiana enina no trantehaky ny zandarmeriam-pirenena taorian'ny fanadihadiana lalina izay natao. Misy tamin'ireo mpanao fanafiana ireo ny zandary ary atodony kotrika ny fanafiana izay ataon'ny tambazotra fanadihadiana. Lehilahy 5 izay zandariny iray sy vehivavy no trantehaky ny zandarmeriam-pirenena androany. Izy ireo dia nanatanteraka ny fanafiana ny tranga tetsy Amboanjobe Alasora bypass ny 20 ny volana septambra lasa teo ka nahaverezana vola mitentina 10 tapitrisa ariary. Ilay mpamilin'ity olona voatafika no nahafahana ny sambotra ireto jolay ireto. Ity farany izay fanotazoma teny amponja eny Antanimoro. Tratra ny mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny ireto enina voasambotra ireto ny moto scooter miisa 2. Nanomboka tamin'ny 9 septambra 2023 no natao ny fanadihadiana ka tratra ny olona enina miaraka tamin'ny moto scooter anankiroa tamin'izy io. Rehefa natao koa ny fanadihadiana zany dia nisy basy plastika no nampiasan'izy ireo ary ny tena marina amin'izy io dia nisy gendarme miasa eto anivon'ny compagnie Tanariville no ndray tendro tamin'izareo nakasika an'io fanafiana io. Fa noho ny fanomezam-baovao avy amin'ny olon-tsotra tsara sitrapo no nahafana ny samotra ny lehilahy iray pakankeriny karana tetsy Antaninarenina ny fahavalo ny volana aogositra lasa teo. Efatra izy ireo no nanatanteraka ny asa ratsy saingy ny roa efa voasambotra, ny iray ihany koa voatifitra ny mpitandro ny filaminana. Vola mitentina 100 tapitrisa ariary no efa azo ny reto pakankeriny ireto. Fiara marika 305 fanaovan'izy ireo ny asa ratsiny kosa no trantehaka niaraka tamin'ity farany. Aogositra forosoro arivo zany no nisy karana anankiray tompona bijoteria eo Antaninarenina Vagy Vanji no nisy nakakeriny olona efatra izy no nakakeriny n'io karana io. Ny anankitelo amin'ireo zany dia efa ny anankitelo amin'ireo zany efa voasambotra ka ny tamin'ireo dia lesitra le voatifitra rekadikely. Ireo izay trantehaky ny mpitandro ny filaminana ireo dia samy tsy nahitana fitaovam-piadiana na iray aza. Saingy basy plastika kosa no nampiasaina nandritra ny fanafiana. Ny tompona andraikitra anivon'ny zandarmaria izay nanamarika fa tsy misy ambony lalàna ny rehetra na iray aza ka sazy enjana no mety miandry ity zandary nandika ny lalàna ity. Nosokafana ho malotolakandro nanaovana ny inventaire ny razana sisa tavela ilay fasana nisy namaky teny Ambohibe Ilafy tamin'ny herinandro lasiny. Olona iray no efa voasambotra ny bourgade ny zandarmeriam-pirenena ao Ambohimangakely raha ny vaovao farany azo omaly. Ankoatry ny halatra tao Lapaty navadibadika ireo mpangalatra ihany koa ny toeran'ny razana atao amin'ny fasan'ny fanadihadiana.
Zao tazantsika zao zany zao ato tena tsisy ninona tso mihitsy neto satria tiany vosa be zany teo aloha teo fa zao hitantsika zao tena tsisy ninona fangarongarony aty ambony aty zao ny sasany zany zao nafangarongarony aty zao ny sasany zao tazantsika zao ato zao misy olona mbola somary hoe fatapatatra manao complet ohatrohatran'izao zany reto zany zao le taolana efa nangongonony zalahy zao reto atao amin'ny sisiny ato reto atao amin'ny sisiny ato reto. Farafara iray manontolo no foana rafenondrazana teo aloha razana 12 ny tena tsy hita manontolo ary tolapaty maherin'ny 10 no very tao anatin'ity fasana nisy namaky tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Sarotra ny fanosana noho ny fikorontanandreo tolapaty ny famadibadika avokoa ireo taolana rehetra nisy ireo tsy nahitana fa tsy ny karandohany na ny taolandava. Izay eto amin'ny manarazana milevina ito manakasina ambohy be taranaka indrindranando teraka raha mangatso to tsy raha ndretavy dia matsapa an'izao ao ny fametavetana ny razanay zany voalohany indrindrany dia ohatran'izao ny fisehon'le izy raha ety ny razambe dia ny razana mando nampiakarina teo amin'ny razambe ary ny razana avy aty amin'ny razana voaingana zany akoatran'le razambe tsy azoko tiana dia ny tongon'le razana avy aty amin'ny avarina sy atsimo no natao aty amin'ny lohan'ny razambe dia ny razambe anay hita be mihitsy hoe le taolana tsy aotsony na taolandava na ana fa juste angamba le taolana fisaka sy taolapoy no sisa tavela. Ireo razambe efa taolana sisa ny tena betsaka very mihoatra amin'ireo razana voaingana mbola mando tsy nifidy ireo mpangalatra tolapaty fa izay mora bataina no ndraofiny. Ny akanjo, ny volo, zavatra nampiarahana sy izay mety ahafantarana an-drazana no nambatambarana sy naminavinan'ireo fianakaviana ny havany akoatra ireo vitsy tsy voapitiky ny mpangalatra. Niverana noho ny fanisana an-drazana sisa tsy laso sy maly tolakandro ny fianakaviana. Natrehiny avao amin'ny Zandarmaria Ambohimanga kely ny fanisana ireo razana sisa tavela. Fianakaviana anankiray kely manokana aloha zany zay efatra ny tsita fa ny hita zany asa teo amin'ny enina teo. Nay aloha zany eo amin'ny 20 à peu près aloha hatramin'izao no very. Dia ao ny razambe anay mihitsy moa zany, ao ny bebe, ao ny dadako, misy tantinina, misy cousin ao anatin'izay daholo. Hatreto aloha. Dia ny mamako dia ny zandriko anankiroa zany. Dia ny dadabe anay sy ny bebe, dia ny rahalahy amin'ny papako misy anankiroa, dia ny nenitoanay. Tamin'ny taranaka Ramanivo efatra zany no hita dia ny valo tsisy hita. Tena ireo razambe nipoirana no very ho an'ny akamaroany reto fianakaviana ireto na dia teo aza ireo lafitiavana tsy very razana. Misy senaterana Antsirabe teo aloha milevina tato isan'ireo tavela. Misaotra betsaka anareo fianakaviana rehetra reto fa tena hita tatanay dia faly be zahay. Tasoma tsara. Tsy fantatra na teratany malagasy na teratany vahiny no manjifa ny tolapaty angalariny eto amintsika. Tsy mety hitatra amin'izao ny tena atotomi-kotrika ny tony fahotana mahafaty amin'ny lanjan-tsaina malagasy itony. Fa lemeny fanjakana malagasy hatramin'izay sa firaisana tsy kombakomba vita ho azy eny. Voatserakory izay no nasaronana gony maro feno taolapaty nentin'olona efatra tao amin'ny serana mpiara-manidina Manakara. Eo amin'ny pejy fiampianarana na inona resabe ny valim-panadinana baccalauréat ny valy ny sabotsy lasa teo raha ny tsikaritra teny amin'ny onjam-peo maro samihafa sy tambazotra sosialy. Antony nisy ny larana tsy nifanaraka tamin'ny anaran'ny ankizy afaka baccalauréat. Raha misy ny toy izany ilaina ny fanatonana ny tompona andraikitra eny anivon'ny ofisin'ny baccalauréat entina anaporofona ny tranga. Mitondra ny fanazavana avy eo anivon'ity ofisy ity. Mikasika kosa n'ilay resaka mandeha an'le numéro tsy mifanaraka amin'le anarana. Zavatra tokony tsy hitranga zany ary efa niraisina daholo ny fepetra rehetra tsy hitrangana zany. Sahala amin'ny zavatra rehetra angambany dia ny fanatonana anay mitondra ny porofo no tsara atao izay nahitana izany zavatra zany. Afaka 10 andro ny voany fanadinana baccalauréat vao alefa ny notina ny relevé de note ny mpiadina ho an'ireo afaka fanadinana aorian'izay kosa vao alefa no an'ireo tsy afaka. Marihina moa fa tsy afaka mangataka ny taratasym-panadinana intsony noho ny fifanarana no sy ny avon'ny ray aman-dreny na ny mpiadina rehefa mameno ny antota taratasy amin'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Pejy hafa kosa indray olona 5 farafahakeliny isaky ny 10 minitra no manao maloto eny amoron'ny Farihin'Anosy androany.
Nolazain'ireo olona mivarotra eny amin'ny manodidina fa toy izany hatrany isan'andro. Efa volana maromaro izao enjehiny avy eo amin'ny polisy munisipalin'ny komina Antananarivo renivohitra izy ireny. Io maraina io tokony ho tamin'ny 7 ora sasany olona 5 no noraofin'izy ireo ary nentina eny amin'ny birao eny Anosipatrana. Maneho ny heviny ihany koa ireo olona nanatrika izany. Enatra ho an'ny firenena ny hoe afo tanàna. Misy vakoka tokony ho haingon'ny tanàna toy ny eo Anosy no zary fanaovana maloto. Ny tena mahavariana hatramin'ny olona tsy ampozina fa toa mba mihaja fitafy, mipipi eran-tanàna ihany koa. Voapirofo aza fa hatramin'ny mpitandro ny filaminana manao fanamiana sivily no mivalan-drano eny rehetra eny. Androany maraina, olona 5 no nafatratry ny polisin'ny renivohitra tao anatin'ilay fiaraben'ny komina. Olona 5 tratra Amboditambo, Ambodihazo, amoron'ny rano nanao maloto teny amin'ny manodidina rehetra teny. Manoloana ny fisamborana nataon'ny polisin'ny renivohitra androany, manome vahaolana ireo mpandalo sy ny mpivarotra eo amin'ny manodidina. Tokony dioviny komina madita teraka mihitsy aloha ty fariana Anosy ty fa io nge jereo amin'izao ianao zao mahita. Za zao raha avy avany ditako ny position ty. De lasa aloha manao maloto eo. De zalahy zany mety tokony misy fanetanana mihitsy zany amin'ity diovin-dralahy mihitsy ty. Ny eritreritry momba an'io zany a, izy aloha ekena izy hoe tsy mety fa mba misy avany ambanivohitra reny entin'iry zareo de rehefa olona le ohatra le polisy ty zao tsy entiny reny. Fa izy ekena tsy mety le ty amin'ny sisiny ity. Nefa rehefa jereny sisiny ity zao maloto be. De tokony tilo ny diovon'iry zareo. Maro olona mivelona manodidina ny fariana Anosy iny. Ny mpivarotra ny mpanety fa eo ihany koa ireo mpakavilin'omby izay mahafantatra fa maloto ny eny amin'ny manodidina saingy manohy hatrany ny asa fivelomany. Tsy mampanina fa ny madity ihany amma. Aiza ny avatarandreo madity fa maloto? Amin'ny sisiny zany tena maimbo ampy. Efa volana maro zao no nanomboka ity asa fanadiovana ataon'ny komina Antananarivo renivohitra entina mamerina ny asan'ny tanàna ity. Araka ny fitantaran'ny olona mandalo sy ny mpiasa eny dia miverina indroa eo izy ireo ao anatin'ny andro iray ary tsy tapaka fa mitohy izany isan'andro. Ny anay zao ny ataona eto manantanteraka ny arrêté municipal zay. Zany hoe resaka insalubrité zany. Tsy azo atao tsony pipipi an'ity manodidina Anosy ity. De misy zany aloha fakanan'le olona leo tsy hoe misy sazy alona ohatra zany fa famaizana anazy zany no atao. De entina izy atora zavatra tokony ataony any amin'ny BMS de misy zavatra mbola ataony koa any Anosipatrana zay. Ho an'ny eny Anosy efa misy ny fametahana afisy milaza fa tsy azo atao ny manao maloto manodidina eny saingy tsy misy manady izany. Tsy ny fanaovana maloto ihany anefa no ilana jerena manokana fa eo dia eo ihany koa ny pakatrondro izay nolazain'ny olona eny fa efa ela tsy miafina intsony ary miharihary fa tsy misy mpanenjika intsony ihany koa. Pejy efa kosa indray vahoaka manodidina ny 5,000 no niona mivantana tamin'ny kandida ajo tao tsy vatry ny kamo Antsirabe ny sabotsy teo. Tsapany tamin'izany netahitam-panovana tao anatin'ireo poniny Sainy Votry sy ny manodidina. Tsy nasakana ny poniny faritra malaza fa Bepomba Andravalomanina marika ity ny nanatona ny kandida ajo na dia nifanindry tamin'ny fahatongavan'ny kandida Jean-Louis Robinson tany an-toerana aza ny fandalovan'ny tany fanadihadina. Tsy nanaovana dokam-barotra na antso tamin'ny onjam-peo nefa dia tonga marobe ny mponiny renivohitra vakina karatra. Nanohina ny kandida ajo Andriananarivelo ny fahatongavan'ireo mpanohana natosiky ny fitity hitafa taminy. Hita fa efa niova ny fomba fijeriny malagasy ny mpanao politika ho ny kandida ajo. Ny fahatongavan'ny olona marobe izay nampitolagagana dia nisy hetsika politika roa aza nifanindry. Nanao hetsika ny fandrian-dalana tamin'io ihany koa ny mouvance Ravalomanana tao Antsirabe. Sotranareo tonga marobe eto amin'ny toerana eto. Raha izao no hoe atao hoe pré-campagne no tonga ohatr'izao nareo tsy fantatra any amin'ny campagne ngamba nahirana ny tatoerana misy an'ny eto vakina karatra fa dia misaotra namaly ny antso Nodereny manokana ny tamin'ny fasahiany izay nanana ny lehibe ny faritra vakina karatra teo aloha Paul Razanakolona no nifijoroany sy ny fasahiany ka nanekeny mora fotsiny rehefa nesorina teo amin'ny fitondrana rehefa tsy mba nanaiky ny fanambazana na ny fandrahonana sy ny dramatahora. Betsaka ny fanirikiliana misorako amin'ny namana Paul momba zatra azy fa ilakotsiny aminareo lehibe ny faritra teto. Raha niterena izy hoe mela amin'ny ajo dia tazomina eo amin'ny toerana lehibe ny faritra ianao tsy nanaiky izy
Zay ihany tena fitiavana, zay ihany ilaina amin'ity fireneny ity. Tsy atakalo vola, tsy atakalo vola, tsy atakalo arena, ary tsy atakalo voninahitra. Ny fantatra fa tokony havita sy hasoa ny mpiray tanindrazana. Nantery manoloana ireto olona ireto fa isan'ny kendrena indrindra ny fanovana ny toe-tsaina. Fiainana tsy maintsy mahay mamaly babena fa tsy hoe tia tena kokony. Ka izay fisainana izay, izay fieritreretana amin'ny samy malagasy antsika izay ny tena zava-dehibe taminay nanao ny malagasy miara-miainga io. Azoko natao io hoe hiajo miara-miainga na vakinakakatra miara-miainga na mahajanga mianga-miainga fa natao mihitsy hoe malagasy miara-miainga. Tsy misy fihavanana eto amin'ity fireneny ity. Tsy ny mpanao politika akory no ampihevaniny fa isika malagasy no ilaina mandroso. Tao anatin'izany fitsidianana Antsirabe izany no nanentana ny azo ny vahoaka ny say ny votry hiatrika ny fifidianana. Ny komity mpanohana ny kandidat ny MMM vao Antsirabe nahitana ny lehibe ny faritra teo aloha sy ny mpitarika regionaly ny MMM sady filohan'ny fiasa no mitarika ny feonan'ny kandidat azo Andriamanarivelo tamin'ireto vahoaka maro be ireto. Efa io izy, efa vonona izy, efa niasa ho anao izy, ary mbola hiasa ho anao. Fotoana nahafahan'ireo mpanao gazety sy tonian-dahatsoratra ny fankahita sy nanontany mivantana ny kandidat ajo Andrianarivelo ny fiona teny amin'ny Carlton omaly atoandro. Saika nanontany ny mpanao gazety avokoa ny zava-misy rehetra manikitika ny manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Fantatra tamin'izany fa tsy hanova lalam-panorenana arak'izay mety amin'ny kandidat ajo Andrianarivelo rehefa lany filoham-pirenena. Momba ny fandriam-pahalemana ary tsy oatra ny manda roa ihany koa izy eo amin'ny fitantanana ny firenena. Tsy fampandritany fa fandrindrana ny fiainam-piarahamonina ny vahaolana ny Antsimo. Teboka vitsy nisongadina nandritry ny valiteniny manoloana ny fanontanian'ireo tonian-dahatsoratra sy ny lehiben'ny orinasa fanaovan-gazety izany omaly. Isan'ny nitondran'ny kandidat ny heviny ihany koa ny momba ny hoe fanaraha-maso ataon'ny ministeran'ny serasera amin'ny hanao manjery rehetra amin'izao fotoana ny fifidianana izao. Tamin'ireny fanompo reny mpanao gazety mialatsiny aminareo par onde interposé tsy nisy surveillance. Rehefa tonga aty amin'ny fifidianana dia misy surveillance. Zay moa zany dia gaga amin'ny hoe inona moa ty surveiller. Lasa ny olona miopefy indray zao no hanao surveillant. Zay ny tena mahavariana aminy. Ny olona tsy mamela ny hafa hiteny sy namepetra ny hafa indray no lasa mijoro hoe zay no hanao surveillant. Mba mahavariana ihany eto amintsika aloha le izy. Samy professionnel daholo samy malala ny asa ataony fa tsy hoe misy olona koa zay foana hoe le fetretan'ny sasany izy mahay noho ny hafa, manam-pahaizana noho ny hafa fa tsy hita hoe inona ny tena zava-dehibe eo. Ilaina ny fanaraha-maso fa ny fanaraha-maso zany fampianarana ihany koa fa tsy io dia davana hevitra rehetrarehetra anenjehana indray hainao manjery sy ny ambiny fa tsy mety zany système zany. Ao anatin'ny lalàna aloha ve efa nisy an'izay hoe misy texte hoe tsy maintsy ho araha-maso mandritra ny fifidianana ny hainao manjery. Raha misy moa zany dia zay lalàna zay no ampiarintsika fa tsy hoe ny an-dalana eny dia mamorona fitsipy-dalao satria hoe manana fahefana kely dia tonga dia hoe za zany zao ny andamina politika. Zay le tena mahapotika firenena, zay le maharary amin'ny firenena. Tsodrano aleo alasa amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena avy amin'ireo ray aman-dreny tao an-tampon-tanan'ny Mahajanga no azon'ny kandidat ajo Andrianarivelo ny asabotsy lasa teo. Tsodrano tamin'ny fomba sakalava sy fomba silamo fanaon'ny faritra iny. Izy no kandidat voalohany nantanteraka io fanajana ireo ray aman-dreny io tao an-tanàna taorian'izay dia nitokana ny quartier général ny MMM tao Mahibibikely ny kandidat ajo. Ny alohan'iny aonany tamin'ireo mpanohana azy tao Ambondrona ny tany manokana ireo mpianatry ny université mba izoto amin'ny fianarana ahafahana miala amin'ny fahantrana. Dinika sy fanakalozan-kevitra ho fanomanana ny fiatrehana ny fifidianana no votoanton'ny fionany tamin'ireo mpanohana azy teto Ambondrona ity.
Ao anatin'izay fikononkononana hiatrika fifidianan'izay indrindra mampatsiahy ny samifinina raha ny taratasy voarainay teto anivon'ny fampahalalam-baovao androany fa voafaritry ny lalàna ary tsy maintsy tanterahana ny fanokafana kaonty amin'ny banky ho an'ireo kandida sy ireo atoko politika rehetra. Tsy pihiny samifinina ihany koa ny famatsim-bola rehetra avy amin'ny orinasa eto an-tanindrazana na avy any ivelany avy amin'ny fanjakana na ny sampandraharaha avy any ivelany na ihany koa ireo izay ahina mety ho misy ifandraisana mivantana na ankolaka amin'ny mpampiororo na amin'ny famotsim-bola dia voarara ny lalàna. Androany no ny farana amin'ny fomba ofisialy ny fanaterana antota taratasy filatsahan-kofidiana ho solombavambahoaka. Ny rohitra avokoa arak'izany ireo kandida teny anivon'ny OVEC mbola mitokosa ny hetsika fanamboarana karapanondro eny anivon'ny distrika fanadihadiana. Ho tafakatra hatrany amin'ny arivo any ho any ny isan'ireo kandida ho vidiana ho solombavambahoaka manerana ny Madagasikara. Androany mantsy vao nirohitra nanatitra antota taratasy filatsahan-kofidiana ny kandida tsirairay avy. Ikatona amin'ny enora kosa ny birao ny OVEC ary andinika avy hatrany ireo antota taratasy voaray izy ireo. Marihana fa manana 27 ora izy ireo ahafahana manao izany ka moka ny lisitra ireo kandida izay afaka hifaninana ho solombavambahoaka. 27 ora ihany koa no omena ireo kandida izay mbola tsy nafeniny antota taratasiny. Zay fa mety morapitso na morafaka pitso satria zahay zany araka mivonazany dida mandalana ihany dia manana 27 ora aoriana ny daty izay nametrahana farany andinina ny filatsahan-kofidiana reny olona reny fa rehefa vita ny famaranana ny lisitra ny mpilatsaka hofidiana ho solombavambahoaka dia ngamba aloha petraka eo ny amin'iny fa zahay koa dia fa sady mikarakara ny fanomanana ny intia fiodinana voalohany amin'ny fifidianana voalohany repoblika. Ao zao ny tena asanay tena atao hoe mazamazana fotoana zao fa tsy maintsy hofarananay raha pitso raha fakapitso io anay membre zay fa ny filatsahan-kofidiana ma androany fa ny famarananay membre ny hoe reto ny liste ny filatsahan-kofidiana hofarananay tsy eo anatiny 27 ora na androany. Raha ho an'ny androany manokana no jerena dia fantatra fa anisan'ny nirotsaka-kofidiana ihany koa any Mpanakantorosy tetsy amin'ny boriboritany faharoa, teo ihany koa ramatoa Michel Rajivalaka ho an'ny boriboritany fahaefatra. Ny avy amin'ny antokony ny filohan'ny tetezamita izany hoe ny antoko tanora malagasy vonona dia androany ihany koa izy ireo vao niazakazaka nametraka ny antota taratasiny. Ny mba tsy isiany fivezivezena no nambarany ireo kandida ireo fa antony nandraisan'izy ireo ny ora farany anaterana izany antota taratasy izany. Na inona fa hoe eritreretina zany hoe tena mombana tsara mihitsy izy rehetrarehetra verification hoe complet daholo ve ny dossier mba tsy ampiverimberina anay dia resaka mihitsy zay hoe alao amin'ny farany mihitsy mampiarina satria na ny taratasy ara hitanao fa maromaro any karakaraina amin'ny hitanay ankehitriny ara dia ho fitohizan'izay asa sosialy izay dia mbola voniny izay hitondra ny etaetan'ny vahoaka eny anivon'ny antenimieram-pirenena rehefa tonga ny fotoana aorinan'ny 20 Desambra. Noho ny fiamorana lava amin'ny daty no faritana natanterahana ny antota taratasy kosa no nahabetsaka ireo olona nanatitra ny antota taratasiny tamin'ny ora farany ho ny mpikambana eo anivon'ny OVEC. Efa misy kosa ny fandaminana ahafahana mandray ny antota taratasy ho amin'ity androany ity noho ny fahafantarana meloa fa maro ireo kandida izay miandry ny fotoana farany. Nanahirahirana ihany aloha satria mihemotra foana mihemotra lava le fandotsahana antota taratasy filatsahan-kofidiana hoe solombavambahoaka dia le olona no nefa hoe mihemotra dia lasa tena niandry tena daholo amin'izay vao nanomana dossier dia somary manahirahirana ihany fa vita soamantsara ihany koa izy hatreto. Le olona zany misy amin'ny fiamorana kely iny teo dia ohatrany nanateran'izay le olona dia niandriandry daholo nefa tonga tany amin'ny fotoana farany dia zay vao mikiropaka le olona nameny dossier. Dia zay nitako olana kely dia lasana zay reto lasa sahirana satria zareo manontany foana hoe hoana famelonany teo hoana famelonany ty nefa tsy andraikitra hoe mamelona le dossier zany fa ho an'ny candidature tsirairay. Intelo ny hemitra ny daty farany nahafahana manatitra ny antota taratasy filatsahan-kofidiana ho solombavambahoaka. Ho an'ny eny anivon'ny distrika nefa dia tsy vita hatreo ny asa fa mbola mitohy amin'ny fanenjehana ny fanamboarana ny karapanondrom-pirenena ho an'ireo izay vao nahazo 12 taona. Tsy niato ihany koa ny hetsika noho ny fisiany ny fifidianana.
mbola eo amin'izay pejin'ny fifidianan'izay hatrany lafo ny saran'ny takelaka azo hametahana ny sarin'ny kandida hilatsaka ho filoham-pirenena mahatratra 50 metatra ny halavany. Isan'ny antony mahatara ny fahatongavan'ny takelaka azo eny anivon'ny fokontany vokatr'izany ena ny isan'ny biraobokotany ahitana ireny takelaka azo ireny fanadety. Raisy ny senity sy ny CED tanana ny fampitaovana amin'ny fananganana ny takelaka azo eny amin'ny fokontany. Tara ny fahatongavan'ny tableau de propagande tamin'ity indray mitoraka ity raha oharina amin'ny mahazatra. Herinandro mialohan'ny fisokafan'ny fampelezan-kevitra no ndraisan'ny fokontany an'io takelaka azo io. Voafetratra eo amin'ny fanomezana ny toerana nananganana azy ihany ny andraikitry ny fokontany. Mpanao dafisage moa zany zao dia mbola tsy mipetraka fa raha pitso maraina no efa voalaza fa apetraka le izy satria manana koa zahay satria ny CED moa zany mikarakara ny aty amin'ny firaisana faharoa dia zay nanome trano ampandrosoanandro zareo zany. Ia, mombany amin'ireo takelaka hoe fametahana ireny afisaziny hoe candidature rehetra zay moa zany dia amin'ity herinandro tika dangamba raha hoe sitrapon'Andriamanitra hoe tafapetraka izy ireny. Hatreto aloha zany hatramin'ny androany resantsika sao dia mbola tsisy le tableau d'affichage etỳ amin'ny fokontany. Ho an'ireo fokontany notsidinay, raha pitso raha aloha indrindra ny hahatongavan'ny tableau de propagande eny amin'ny biraopokotany. Mbola afaka herinandro vao tonga io fitaovana io ho an'ny biraopokotany sasany. Io ny fantatra taorian'ny fihaonan'ny lehibe pokotany tamin'ny tompona andraikitry ny senita tamin'ny zoma lasa teo. Azo zany zao dia efa mikomandin'ny zareo ao amin'ny CED apetraka eo raha pitso maraina. Dia izay zany efa mikarakara ny olona rehetrarehetra sy hanamboatra an'le panneau d'affichage satria 40 mètres virgule 8 ny lavan'le izy. Izy tika ma dia mitovy any teo aloha ihany satria le panneau zany dia efa raha pitso no apetraka dia mipetraka foana iny miparapavita fifidianana moa fa tsy hoe asorona raha fa manana fa fixe eo moa zany. Izy io moa zany raha araka ny fiborina zay nataonay dia hoe nezana lesaky hoe grand taxe reny ihany zany novozena eo amin'ny 5 eo zany hoe mety hoe ho atao eto amin'ny firaisana faharoa noho ny hoe tsy fahampian'ny vola zany hoe araka ny fiborina zay nataonay tamin'ny azoma zany. Sahala amin'ny ohatra ataontsika hoe le grand taxe zany zao dia hoe sahala amin'ny hoe beponina zany ohatra zao sahala amin'ny hoe eny ambom-po zany zao ety ambany dy iny androndra sy ny karazany iny zany satria lava be loatra le panneau zany dia tena tsy araka le satria misy 50 metatra eo zany ny halavan'le panneau blanche saphir no lany amin'izany sy ny hoe boiron ny loko ny fantsika ny main d'œuvre dia tena vola be mihitsy no lany amin'izany dia zay ny hoe 10 eo zany ny eto amin'ny firaisana faharoa no atao. Mandra-pahatonga an'izany, misy sasatsasany amin'ny kandida no efa mametraka tsikelikely ny sary eny amin'ny tableau de propagande efa niasa. Sokatra amin'ny fomba ofisialy rapitso ny fampelezan-kevitra, efa fantatra ihany ny endrikendriky ny sary ipetaka eny amin'ny tableau de propagande. Tsy mbola nisy tonga nandoha ny fizakamanana ara-tsain'ny artista ireo kandida rehetra mampiasa sanganasa mandritry ny fampelezan-kevitra. Efa nisy araka izany ny taratasy izay nalefa ny sendikan'ny artista sy ny omday nanivon'ny senita ho fampatsiahivana miantoka tanteraka ny fiainan'ny artista kosa ny fandoavana ity vola ity ka tokony ho hajaina izany hoy ny sendika fanadihadiana. Tsy misy tsy mampiasa artista ireo kandida 3 na iray azy amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Tsy mbola nandoha kosa ny fizakamanan'ny artista nefa ireo kandida andro iray alohany netomboany ny fampelezan-kevitra. Ankoatran'ny fizakamanana dia mbola tokony ianao ny fangatahana ampiasa sanganasa ihany koa ireo kandida izay mbola tsy nisy natanteraka izany hatramin'izao fotoana izao. Manoloana izany indrindra dia nisy ny taratasy fampiatsahivana nalefa ny omda eny anivon'ny senita na ny vomera maleo tena misahana ny fifidianana mandritra ny teteza mita. Miampy manao antsoavo amin'ireo kandida na ireo solitenany izay tonga solitenany andefa ny solitenany zany hanao fifanarana aty amin'ny omda ahafahana manatotosa an'izay didy masina lehibe izay. Eny isanjato amin'ny vola natokana ho an'ny artista no vola tokony ho aloha amin'izany eny anivon'ny omda. Ny sendikan'ny artista izay nanambara androany fa fampatsahivana no nataon'izy ireo ary mitaky ny zony ihany koa ny eo anivon'ireo sendikan'ny artista. Dia mara ny antareo ampatsahivana zany satria raha misy fifidiana tena midradradrara ny fanajana lalàna trany amin'ny CES sy ny karazany dia ity tamin'ity. Izany tokony hiatrany amin'ny artiste zay amin'ny feon'ny sendika zany no tena hoentina hita. Aorianan'ny roa andro dia mbola isy ny fanatonan'ny omday ireo toeram-piasan'ny kandida tsirairay avy
raha toka mbola tsy mandony ity fizakamanana ity ireo kandida izay mampiasa ireo artista ireo. Ny fanajana tanteraka ireo didy mandalana mifehy ny fifidianana ho an'ireo rehetra voakasika izany no tena takian'ny CAED tamin'ny fanambarana nataon'ireo mpikambana tamin'ity androany ity. Anisan'ny antoko ny fivoahana amin'ny krizy ny fanatanterahana ny fifidianana madio sy mangarahara, manentana ny rehetra voakasika ny fifidianana araka izany ny CAED. Raha tiana hitovy lenta ny kandida rehetra dia mila ampiarina ara-baky-teny ireo rehetra izay voalaza ny lalàna. Raha tiana hitovy lenta ny kandida rehetra dia mila ampiarina ara-baky-teny ireo rehetra izay voalaza ny lalàna. Ohatra amin'izany no hoe manana solotena manara-maso ny asan'ny senity ny kandida, manana zo ahazo fotoana maimaimpona amin'ny aino manjery mpanjakana ny kandida, ary ohatra amin'izany ihany koa no hoe manana zo ny kandida mba hampiasa ireo kianja tantanany fanjakanana vony-bahoaka hitsinjaram-pahefana rehetra, ary zany ary dia tokony atao maimaimpona. Raha tsy hoe misy fifandaminana manokana nga hifanarahan'ireo kandidana ny solotenany sy ny raha tsy mangaika ny senity any amin'ny vony-bahoaka hitsinjaram-pahefana na koa ireo manam-pahefana any amin'ny miparitaka eraky Madagasikara any. Manameloka sy miampangany fanjakana sy ireo mpisehatra rehetra ara-barotra indrindra fa ny eo amin'ny tsenan'ny savony ny orinasa malagasy Savonnerie Tropicale. Sangana indostria kanefa dia hiarany tsindry azo lena, tsy mangataka tombotsoa manokana izy ireo fa ny zony amin'ny mampitondra ari-karena ho an'ny firenena azy ireo fanadihadina. Ray miliara 770 tapitrisa ariary no fatiantoko ny orinasa Savonnerie Tropicale tato anatin'ny roa taona 2020 sy 2021. Manginy fotsiny ny mpiasa voaterinalana tamin'ny asany noho ny tsy famokaran'ny orinasa nandritry ny 570 andro tamin'ny taona 2020 sy 2021 ary 770 andro tamin'ity taona ity. Antony ny tsy fisiny ny fananana ara-dalàna eo amin'ireo samy mpanao savony ara-dalàna toy ny Savonnerie Tropicale sy ireo mpanao savony atao hoe santoka. Raha namoraina ny fampidirana tapatapaka savony na ilay antsoina hoe bondion de savon avy any ivelany izay ampiasain'ny ankamaroan'ireo mpanao savony atao hoe santoka tamin'ny alalan'ny fampidinana ny hetra ho 100 raha toa ka 20 izany talohan'ny taona 2020 sy 2021. Tsy misy fampidinana tahaka izany kosa ny aba alohan'ny orinasa tahaka ny Savonnerie Tropicale raha manafatra milina andinana io bondion de savon io eto an-toerana. Vokany, mora kokoa ireo tapatapaka savony atambatra ho savony eto Madagasikara no ireo vokarina amin'ny alalan'ny akora fototra. Ka mikatso ny varotra, mikatsoka ny famokaranay amin'izao fotoana izao miato ny asa chômage technique ny dikan'izany ny orinasanay be fatiantoka ka izay ny lazainay hoe tsy tokony efa tsy maintsy averiny amin'ny aba tokony alohan'ireo savony tapatapaka efa vita avy any ivelan'ireo reo bondion de savon reo mitaky izay amerenana azy amin'ny aba tokony alohany hatramin'izay 20%. Fatatsika ve fa karama sy asa omena ny ivelany fotsiny zao fepetra raisy ny fanjakana zao ka izay ny lazainay hoe tsy afaka izay raha tsy mitaky ny zonay afaka amokatra fa tsy jeren'ny pretendrazanay tsy manana asa, tsy manana fidiram-bola amin'izao toe-javatra mampalahelo sy maraha zao. Tsy omen-danja ny indostria eto an-toerana ary tsy manana fahaleovantena ara-toe-karena ny malagasy. Paikady fampandrosoana izay mifanohatra tanteraka ny amin'ireo firenena mandroso any ivelany izay miaro ny indostria ao aminy amin'ny alalan'ny fampiakarana ny aba amin'ny rehetam-barotra miditra ao aminy. Manjaka ny gaboraraka sy ny paranahany hoy hatrany izy ireo. Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina isongadina etsy amin'ny Mojo Paris Soraka ny mozika tanàn-dehibe amin'ny alakamisy 9 septambra ho avy izao. Ny kolektif Bagasy sy Mafianara no hanolotra ny seho miavaka izay mitovy hatrany kolontsaina voizina, fomba fijery amin'ny lafiny artistika sy ny tanjona iraisina. Mampiona ny kolontsaina tanàn-dehibe ny tanjon'ny kolektif Bagasy ary izay novemba 20 nisin'izay. Tsy mijano amin'ny fifampizarana ny mozika eo anivon'ity kolektif Bagasy ity fa misy okatratrana ny ireo kolontsaina rehetra. Resaka dénonciation sociale sy resaka fomba firesahana ny zay zavatra mety hitranga ao anatin'ny social zany ny zavatra tena voizan'le kolektif anankiroa.
de ngamba ny thème ngamba tonga de zay ny ataontsika hoe thème satria ho an'ireo mpijery sy mpakafy hatramin'izay de va zay foana fahalalana le collectif e. Ny kolontsaina no mampiray ireo mpikambana ao amin'ny collectif Baskas sy mafianaran-tsehatra amin'ny alaka misy avy izao etsany Mojo ba Isoraka. Il ne s'agit pas de mettre forcément les groupes en valeur, mais de mettre le collectif en valeur. Bien sûr, chaque artiste a l'opportunité de montrer son propre talent, son savoir-faire à travers le collectif. Parce que les artistes aussi ont le droit, en dehors du collectif, de se promouvoir individuellement. Ny pop, ny slam, ny sarpika, ny vazon-teny, ireo no atambatra ary ahitana artista vahiny sy malagasy miray feo an-tsehatra. Izay no miendriky ny fampisehoana ary manana ny toerany hakanton'ny sary izay mandravaka ny sehatra ankoatra ny mozika tany bebe. Lorsque le spectateur écoute les gens rapper ou slammer ou beatboxer et lorsqu'il voit en même temps mes images, mes photos sur les murs, ils sont plongés dans une ambiance de... Enfin voilà, ça permet d'appuyer leurs propos, quoi, le fait de voir ces photos qui parlent de problèmes sociaux, qui parlent de contestation, qui parlent de ce qui fait qu'on est des artistes et qu'on doit changer aussi un peu les choses. Fiaraha-miasa tsy mijanona amin'ny hetsika tanterahana amin'ny alaka misy avy izao ho an'ireto kolektifa ireto. Fiaraha-miasa amina zavatra tanjona lavidavitra. Ny amin'ity ndray mitoraka ity zany somary kelikely ny amin'ity nefa natao hoe mafonja ihany koa satria fiara-miasana groupe maromaro mifangaro zay efa andalana ampikentrihana satria zay no efa mifanarahana hoe tsy hijanona amin'ity fa mbola misy zavatra fa faharoa. Kolontsaina an-tanan-dehibe maro no iona amin'ny toerana iray izay no tanjon'ireto vondrony tanora-panakanto ireto. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitana ny sainy mpanara-baovao maro ankehitriny ny zava-mitranga ao Nairobi Kenya 12 no maty, 900 no naratra. Mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny fampitifirana eo amin'ny tafim-panjakana sy ny mpampiorory islamista. Mpiantsena tao amin'ny Westgate Mall avokoa no maty vokatry ny fifandonana. Mbola tsy mitsahatra hatramin'izao ora izao ny fifandonana ao amin'ny Westgate Mall. Efa eny amin'ny 30 ora hatramin'ny omaly. Ny mujahideen islamiste ampolony no niditra ankeriny ary namono sy nandripaka sivily maro tao amin'ity toerana ity izay fantatra fa fiantsenan'ireo Kenya manam-bola sy vahiny any an-toerana. 12 no refa isan'ny maty tao anatiny ao. 13 hafa tsy fantatra na aiza na aiza, 200 kosa maratra. Vahiny Europeana maro no fantatra fa maty tamin'izany, ka isan'izany ny Frantsay 2, Britanika 3, Afrika Atsimo iray ary refa nisy malagasy naratra saingy tsy mbola nahinombo avao izany. Ny islamista Shebab izay isan'ny fandray tendro amin'ny Al-Qaïda ary manohitra mafy ny ambaran'izy ireo ny amin'ny fibodon'ny vahiny ny tany ao Kenya. Raha ny zava-nisy hatramin'ny androany hariva, efa nisy 5 ireo mampiororo no maty nitafika Kenyana saingy mbola misy ampolon'izy ireo no miazona takalonaina maro ao anatin'ity toeram-piantsenana goavana ity. Anarivony kosa ireo mpiantsena no afaka nivoaka izany toerana izany. Tsy mbola nahavoaray fanambarana ofisialy momba ny fanafiana tany-tsena lehibe iray tany Nairobi ny sabotsy lasa teo ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Hatreto izany tsy mbola afaka milaza amin'ny fomba ofisialy ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy na nisy malagasy marina na tsy naratra na maty tany Kenya hatramin'ny omaly ny siny fanafian'ny Islamo. Ny toeram-pivarotana lehibe iray raha ny fanazavana azo hatrany dia mbola tsy misy ny fepetra azo raisina manoloana izany, tsy misy ambasady raha teo fa consul honoraire no misy atsy Kenya. Andrasana ny mangarahara momba ity raharaha ity avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Rahampitso. Tapitra ny fampahalalam-baovao tompoky lasy tompoky vavy isaora ianao naraka ny hatramin'ny farany, mamefotonao indray Rahampitso tahaka izao. Veloma tompoky.